5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo manaraka ny Izo, Algo ny kalitao amin'ny vidiny mirage. Lolotra anao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatramo telo sy roa arivo. Lolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny aiky ny mpitondra teny gouvernement talalatiana rakotondra zafy androany tao anatin'ny fandarana tsy ho tompotrano mionona fa tena mizaka izy io pirenena frantsay ny filoha Andry Rajoelina manaprofy izany fa fandikan-dalàna nataon'ny filohan'ny repoblika. Nametraka fitoriana ilay mpitandro ny filaminana naratra vokatry ny hetsika politika izay seho tao moron-dava tamin'ny 12 jona lasa teo. Tsy maintsy ampiarina ny lalàna sy ny fepetra mifanaraka amin'ny tranga fisikasy tanana mpitandro ny filaminana eo am-Perinasy hoy ny teo anivony zandarmaria pirenena misokatra araka izany ny fanadiadiana. Manao antsoavin'ny olo-pirenena anaramaso ny fifidianana ny sehatra mpanaramaso ny fifidianana safidy maro ny tsy fahatombanana mikasika ny zotra-pifidianana hita ankehitriny ka mampanany mety ho fizotry ny fifidianana fa indrindra ny vokatra raha tsy ho ekeny rehetra manoloana ireo tsy fahatombanana ireo. Ny lanjasora-bavety sy nidina an-dalambe nanao fitakiana ny préavin'izy ireo izay mitetina 20 tapitrisa ariary androany maraina ireo mpiasa tranainy voaroaka teo anivon'ny orinasa afakaba iray Andrano Tapaina. Ny fandroahana ireto farany izay tsy nisy fampilazana mialoha ary koa tsy ara-dalàna raha ny fitarainan'ireo mpiasa. Any ivelany misokatra ny fanadiadiana ao Afrika Atsimo manoloana ny tranga izay nahafatesana olona misy 320 ny volana lasa teo tao Pretoria no ny fisotroana ny rano izay nahitana taratra kolera no antony fahafatesana izay mampana ny marana an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafoana aminao indray tompo klasy tompo vavy amin'izao aliny fotoana ny fampalalam-baovao izao manatra ny arahaba ary manasanao ampitiavana anaraka ny fampalalam-baovaontsika hatramin'ny farany vaovao misy ongadiny avy hatrany dia miteraka vide juridique sy vide institutionnel ny fizakan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina zo-pirenena frantsay raha ny fanazavany pahalalàna nanaovana fanadiadiana androany voahitsakitsaka araka izany ny andinin-dalàna fa 970 ao anatin'ny lalam-panorenana manoloana ny fananany filoha Andry Rajoelina ny zo-pirenena frantsay azo ampiatona amin'ny asany araka izany ny filoha ankehitriny noho ny tsy fanarahan-dalàna izay nataony. Ny larina ifson raha namitany pahalalàna mahakasika ny fiatraikany fizakany filoha-pirenena Andry Rajoelina ny zo-pirenena frantsay ny mpanao gazety ny École TV FM androany nambarany pahalalàna fa miteraka vide juridique sy vide institutionnel izany tahaka izao ny fanazavana netiny ataoko amin'ny fatakaran'ny vahoaka azy izy. Raha ianao zao nanao mariage madama ateorina voaporofo fa ianao io ka efa nanambady tany dia misoloky ianao milaza fa ianao dia mbola célibataire dia vita mariage ara-dalàna tamin'ny commune anankiray tateorina nisy olona niteny hoe tsy tato amin'ny commune Mbatomarahavavy fa tany amin'ny commune Masomeloka Manoro efa nanambady izy io tonga dia rava avy hatrany fanambadiana tanao tateorina noho izany tsy misy mpitondra antsika amin'izao fotoana izao ary zayky olana ngezabe satria vide juridique vide institutionnel zany zay misy atao an'ity fermenté je lalàna rehetra navoakan'ny olona tsy manana le qualité taka an'le teo hoe tsy azo akena ny mariage nataony tateorina satria izy io kaiky mbola tsy vita divorce dia tsy mitombana daholo zany lalàna rehetra navoaka nanomboka tamin'ny 2014 ka parapatonga an'izao vide juridique zany zay maty daholo zany décret nanendry na ny premier ministre na ny ministre na ny aux emplois de l'état reny zany dia tsy mitombona daholo nul et non avenu
olana be koa zany ary sarotra vahana nefa tsy maintsy mitady vaoloana amin'izany tsika fa mitana ankitsy rano ny vahoaka malagasy asisy fanitsakitsana ny fiandrianam-pirenena no nataony Flo Andry Rajoelina ankehitriny amin'ny fanafena ny zom-pirenena frantsay izay zakainy efa ny taona 2024 no nivaly ny fangatahany Andry Rajoelina tamin'ny fangatahana ahazo ny zom-pirenena frantsay izany hoe taoriny ny tetezamita ary fantany tsara fa mizaka ny zom-pirenena frantsay izy mialohan'ny ny nirotsahany ofidina ny taona 2024 na eo aza ny olana misy antry ny vahaolana amin'izany raha ny fanazavany ireo hapahay lalàna nanontaniana Androany. Telo ny zavatra azo atao amin'izay. Voalohany, zoan'ny Assemblée nationale. Manao motion de censure amin'ny Premier ministre, anao izy teo. Voazoany koa manao déchéance. Mivoter motion de déchéance. Nisy zany, professeur Zavatra hatrany déchéance. Azo ataon'ny l'Assemblée nationale mihitsy zany. Raha tsy manao zany izy miray tsy kombakomba amin'ny zavatra tsy mety amin'izao fotoana izao. Lahana faharoa dia ity ny HCC constaté fotsiny izy dia mamoaka arrêt na décision. Ny fahatelo aroka tsy tonga amin'izany tsika teraka korotana misy korotana eto amin'ny firenena tsangana ny vahoaka etsika ena ity dia hiady eo tsika sa malagasy zay ny lahana fahatelo ary tsy tokony hiditra amin'izay tsika. Maro ny olona tsy mahalala sy manafangaro ny naturalisation izay voafeny ny andindalana fa 2020 ao anatiny ny lalampandrenana sy ny filiation izay feheziny ny andindalana fa 2020 ary nitondra fanazavana mahakasika izany ity pahalalana ity. Satria afangaron'ny olona tokony ny hoe naturalisation zany hoe zany nangataka na ipoko sitrapoko sy ny hoe filiation maka ny zoan'ny nationalité ny ray aman-dreny koa na ny dadabeako. Tsy azo afangaro rehefa zavatra roa samy hafa. Sakamalaho sy avozo. Tsy misy fifandraisany mihitsy. Ka ty le article 45 lazaina ty dia milaza fa ray ianao dia décret mpanjakana indray milaza fa veriny zoanao raha ohatra ka filiation nazahoanao azy ka mangataka ianao hoe izaka ny zom-pirenena dia décret ny manome azy fa tsy automatika. Zay zany dia tokony hazava zay tokony tsy afangaro fa ny anankiray dia mazava hoe veriny zoanao satria ianao mihitsy nangataka na ipohinao fetindray izy ianao hoe aleoko sia mangataka manaraka ny nationalité ny ray aman-dreny koa na ny firazana koa ka mangataka ny gouvernemanta vonao eo ny anarako hoy le tononkira zay. Ny article 42 dia tsy mamela ny malagasy mana nationalité anankiroa fa nationalité tokana na ianao sitrahanao zone iny na ny vahiny satria nangataka an'izany anao ka nahazo an'izany. Ankilany isafidiny mbola tsy aneo hevitra mahakasika ny fiparitahan'ny ny antota taratasy milaza ny fizakany ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay ireo fiarahamonim-pirenena. Fa ny aiky ny mpitondra teny ny gouvernemanta Lalatiana Rakotondrazafy Androany tao anatin'ny fandaharana tsy ho tompotrano mionina fa tena mizaka ny zom-pirenena frantsay ny Flo Andry Rajoelina manam-pirofo izany fa fandikan-dalàna ny nataony ny filohan'ny repoblika. Tsy hoe zay le teneniko hoe tsy hoe zava-baovao angely hoe Flo Rajoelina mizaka zom-pirenena frantsay tsy hitako hoe inona ny olana zay zany aloha ny zavatra tiako apetraka. Ny aiky ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Androany tao anatin'ny fandaharana tsy ho tompotrano miony tao amin'ny haino amanjerim-panjakana RNM TVM fa mizaka ny zom-pirenena frantsay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary raha mahita fa araky ny navoakan'ny gazety Le Monde Omaly efa ny taona 2024 no nangataka ny fizakana ny zom-pirenena frantsay ny filoha Andry Rajoelina mianakavy ary ny datin'ny 7 septambra taona 2024 ihany izy ireo no nahazo izany fizakana ny zom-pirenena frantsay izany. Ho an'ny Andry Rajoelina manokana
efa tamin'ny faha-efapolo taonany fa tsy talohan'ny faha-20 taonany no nangatahany izany fizakana ny zom-pirenena frantsay izany. Midika izany fa foana ho azy ny fizakan'ny zom-pirenena malagasy araka io voalazan'ny ordonnance laharana 10 tsipika aotra 420 izay nivoaka ny 12 jolay 1700 izay mikasika ny lalana am'feny zom-pirenena malagasy na ny code de la nationalité ao amin'ny andinin'ny faha-12. Very hatrany ny fizakana ny zom-pirenena ho an'ny olona iray raha toka efa feno taona izy no nangataka ny fizakana ny zom-pirenena ho an'ny firenena hafa. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao araka izany ny antony nahatonga ny Flo Andry Rajoelina nangataka ny fizakana ny zom-pirenena frantsay io raha toka efa nizaka ny zom-pirenena malagasy izy teo aloha. Azo ambara treto fa ny Flo Andry Rajoelina no filoha-pirenena tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ka afaka nitondra ny firenena hatramin'ny nisian'ny fahaleovatenan'i Madagasikara, izany hoe hatramin'ny naha-filoha-pirenena ny Philbert Tsiranana ka hatramin'ny Flo Hery Rajaonarimampianina. Mandritra izay hatrany dia mangataka fanazavana amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina mahakasika ny fiparitahan'ny antota taratasy manamarina ny fizakan'ny filohan'ny Repoblika ankehitriny zom-pirenena frantsay ny antoko malagasy marimiangy. Antony voatoitoina ny fiandrianam-pirenena ary voafitaka tanteraka ny mpiray tanindrazana raha ny fanazavana. Rajoelina hitondra fanazavana feno ho noho nisy fiparitahan'ny antota taratasy izay manamarina nisy fizakany nisy filohan'ny Repoblika ankehitriny ny zom-pirenena frantsay ny antoko malagasy miaramiangy. Antony voatoitoina ny fiandrianam-pirenena ary voafitaka tanteraka ny mpiray tanindrazana. Manaja ny fahafahany nisy tsirairay isitraka ny zom-pirenena ny antoko saingy natao ho an'ny nisy mizaka nisy zom-pirenena malagasy ireriany ny asany nisy filoha-pirenena araka nisy voalazany nisy andin-dalàna fa 9 ao anatiny nisy lalam-pandrenana. Firenena voazanaka efa nahazo fahaleovantena i Madagasikara ka ny fepetra voalohany indrindra ny tsisy izakany nisy filohan'ny Repoblika nisy zom-pirenena vahiny. Manana adidy eo anatrehany nisy lalana velona sy ny tantarany androm-panjakana mahefa andray ny fepetra mba iverenany nisy fiandrianam-pirenena. Isan'ny antoko mangataka fanazavana mahakasika ny fizakan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay ihany koa ny eo anivon'ny antoko HVM. Tsy hijanona amin'izao ny antoko fa tsy maintsy ampiarina ny mahatanitandalana ny Madagasikara raha ny fanazavana. Rozy satria averindra mandeha ny hasin'ny sata republikana montsy mitsy no voahosihosy. Ny soatoavina ao anatin'izany fiandrianam-pirenena zany voahosihosy ka mahantoko politika anay lalàna mametraka anay ao antoko dia raha tsy mijano tsy mijoro zay anatin'izany dia ohatrany voahosihosy manaraka an'ireny ka tsy hijano amin'izao satria betsaka ny antoko politika efa mifampiresaka mifampihaino ary tsy maintsy iroso moa zany mazava ho azy amin'ny fangatahana fanampanazavana zany amin'ny roa androm-panjakana reo satria tanitandalàna Madagasikara ajainy tanteraka zay sata mifehin'ny Madagasikara amin'ny maha hoe état de droit zay dia tsy maintsy zay iroso amin'ny fangatahana amin'ny androm-panjakana mahefa satria zavatra ohatran'izany dia tsy azo enkena raha ohatra ka mbola mipetraka ao anatin'ny sata republikana isika eto Madagasikara. Izany mahakasika ny fa manao antsoava amin'ny olom-pirenena anara-mason'ny fifidianana ny sehatra-panara-mason'ny fifidianana safidy. Maro ny tsy fahatombanana mahakasika ny zotra-pifidianana hita ankehitriny ka mampanany ny mety ho fizotry ny fifidianana fa indrindra ny vokatra raha tsy ho eken'ny rehetra manoloana ireo tsy fahatombanana ireo. Panadiadina. Miasarotra ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana ny fifidianana izao hoy ny sehatra-panara-maso ny fifidianana safidy ary nambarany fa miseho amin'ny endrika maro samihafa ny tsy fahatombanana ho an'ny fanomanana ny fifidianana ka ahina hiteraka korontana. Eo anatrehany manao antsoava amin'ny olom-pirenena rehetra andray anjara an-tsitrapo amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana izy ireo mba hisihy ny fifidianana marina mizotra ara-dalàna andraisan'ny rehetra anjara ary ho eken'ny rehetra ny vokatra. Entiny sampana fanaraha-maso ny fifidianana safidy mba ahafahana mampandray andraikitra ny olom-pirenena rehetra mihitsy eto Madagasikara izay vonona hanara-maso ny fifidianana satria fantatsika fa atao mpifidianana ny 720 ty ary raha ny contexte na ny tontolo iainantsika mialohan'izay tao mpifidianana izay dia mihasarotra ka mila fandraisana andrakitra goavana sy betsaka zany mba ahafahantsika manana fifidianana marina soeken'ny rehetra
amin'n'ity taona 3 tia sy ny fifidianana manaraka rehetra. Resy lahatra amin'ny fisian'ny tsy fahatombanana maro amin'ireo zotra-pifidianana ireo ny firaisamonim-pirenena antony anaovana izao antso izao. Isan'izany ny faharefon'ny lisy-pifidianana izay vao navoazana tanteraka, ny fahateren'ny fahafahana maneho hevitra, fa indrindra mampanahy ny CNI izay rafitra natao ikirakira ny voka-pifidianana. Tsy hita mazava ny fahafahan'ny rafitra mpikirakira ny fifidianana mijoro amin'ny fahaleovan-tenany sy ny fanantanterahany andraikitra ara-dalàna hoy ny teo anivon'ny safidy ka tokony ho mailo ny rehetra. Fifidianana io fa hitantsika fa nisy tanjona napetraka tany amin'ny voalohany dia tsy tratra le tanjona napetraka tamin'le voalohany aloha amintsika miteny zao. Na zany na isaisay zany dia fa faharefona ao anatin'ilay lisy-pifidianana. Tsika koa mahafantatra ary marina efa mantanteraka an'izay ataoko hoe fijerenany fotony izay zany miezaka mijery an'ireo lafiny maro izay mbola tsy tomombana tsara ao anatin'io ny olona efa nisoratra nefany efa nao andeha ataoko hoe réclamation izy mbola tsy voasoratra ihany reny zany isan'ny faharefona ao anatin'ilay lisitry mifidy amin'izao fotoana izao. Dia mazava ho azy ihany koa isan'ny zavatra hita soratra ao anatin'ny lisitry ny fifidianana amin'izao fotoana izao ny fahamaroany ireo olona nahazo karapanondro tamin'ny taona 2024 ao anatin'ny lisitry mifidy raha mihoatra amin'ireo olona nahazo karapanondro rehetra tany aloha zany tamin'ny dia marobe abetsaka ilay izy izay vokatr'ilay opération jugement supplétif amin'ny ankapobeny zany ahoana ny anarahana maso an'izay vokatr'izay amin'ny fipetraky ny lisitry mifidy amin'izao fotoana izao dia ireny rehetrarehetra ireny zany isan'ny zavatra tokony hoe hiena ny vokatra n'ilay faharefony lisitry mifidy any amin'ny voka-pifidianana raha ohatra ka maro ny olom-pirenena manara-maso eny anivon'ireo birao-pifidianana. Analy ny birao-pifidianana mila fanaraha-maso ao anatin'ny fifidianana izay atrehan'i Madagasikara. Tanjona ny andrakofana olona afaka anara-maso ireo antsakany sy andavany hoy ny safidy ka antony izao fanaovana antsoavo izao. Nametraka fitoriana ilay mpitandro ny filaminana naratra vokatry ny hetsika politika izay seho tany Morondava ny faraka ambin'ny folo ny volana Jona lasa teo. Tsy maintsy ampiarina ny lalàna sy ny fepetra mifanaraka amin'ny tranga fikasihan-tanana mpitandro ny filaminana eo am-perinasa hoy ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena misokatra araka izany ny fanadihadiana. Fitsino kolona. Tsy niova ny fepetra manoloana ireo hetsika politika ankalamanjana tsy manara-dalàna izay miseho ireny nambarany teo anivon'ny zandarimariam-pirenena androany. Hitan'ny tombo ireo hetsika ara-politika sy ara-tsosialy tato anatin'ny volana vitsy hoy hatrany fanazavana antony andraisana ny fempetra entitra. Misokatra ihany koa ny fanadihadiana manoloana tranga fifandonana eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy mpitarika ny hetsika ho raisina ny fepetra mifanaraka amin'izay hoy hatrany fanazavana. Raha tsy aivina dia ny diditsy volana laharana 80 tsipika ohatra amin'ny 20 tamin'ny 13 aogositra 1709 no mamehy ny fanaovana hetsika sy manifestation rehetrarehetra ny fombafomba fanatanterahana azy ny lalàna dia mametra ary miaro ny mpitandro filaminana araky ny andininy fa 420 sy 200 amin'ny code de procédure pénale manao hoe ny fandratrana fiantsina mpitandro filaminana manao ny asany dia voarana ny lalàna ary voasazy. Noho izany dia tsy maintsy eo am-pandiniana sy amin'ny famakafakana nireny tranga maro isan-karazany ireny dia tsy maintsy andraisana fepetra ny tranga toy ireny. Ny tombotsoa ambony ny vahoaka no tena tsonjovina ao anatin'ireny hetsika maro isan-karazany ireny satria misy tokoa ny mpanohana ny hetsika ary misy ny olona tsy ao anatin'izany nefa mety voatotoina noho ny fanatanterahana an'ireny. Raha iverenana ny zavaniseho nandritra ny hetsika izay nataon'ny mpanao politika tany Morondava tamin'ny alahady 1 Jona lasa teo no nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitarika ny hetsika. Nisy ny fifanosehana ny tarika faratra na mpitandro ny filaminana. Manoloana izany nametraka fitoriana ilay naratra ary eny anivon'ny fitsarana ny raharaha. Ny zoma fahatelo amby roapolo ny volana Jona izao no ivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha izay mahavoapanga ny Rakoto Doris sy Rahery Mampianina Nambinina avy amin'ny vovonana Gasileo taorian'ny ny fiankaran'izy ireo fitsarana androany. Tsy nahazo fahafahana vonjomainka ankilany Nambinina nateo aza ny fangatahan'ny mpisolo vava azy. Tamin'ity androany ity
niakatra teo anivon'ny fitsarana anosy Rakoto Samuel Doris vadiny Maherylanto Manandafy sy Rahery Mampianina Nambinina avy amin'ny vovonana Gasileo. Raha nambaran'ny mpisolo vavaha azy Antony telo no niampianganany Rakoto Doris Samuel eo ny famorina olona tsy nazahoana alalana. Teo ihany koa ny fanaovana fihetsiketsehana an-dalambe izay tsy nazahoana alalana ihany koa ary ny fahatelo famingavingana ny mpitandro filaminana. Nandrisy io zany ankilan'ny mpisolo vavaha azy. Amin'ity nataondra matao Doris ity dia fikasana hamory olona. Zay no voalaza tany amin'le Haino Manjery. Voalaza hoy zavo tany amin'ny Haino Manjery. Kanefa tsy nisy akory le famorian'olona satria izy rery no nandeha tongotra tamin'igny lalany Analakely iny. Ka izany aminay tsy tateraka le fandrikan-dalàna satria tsisy olona nivory teo tsisy olona nitabataba teo tsisy olona nanelingelina ny filaminam-bahoaka teo dia izay zany ny zavatra no azavainay tao hoentinay niaro ny olona arovanay. Ankoatran'ny Doris Rakoto Samuel niakatra fitsarana androany niaraka taminy ihany koa i Rahery Mampianina Nambinina avy amin'ny vovonana Gasileo izay voasambotra ary nahiditra amponja tamin'izany fotoana izany. Tsy nahazo fahafahana vonjy mainka ety farany na teo aza ny fangatahany mpisolo vava. Liberté provisoire moa fangatahana ny mpiamino zany ny mpisolo vava fanapahakevitra dia ny fitsarana. Zay tsy manome ino hoe matoedy mbola tsy namela dia misy antony ao dia alao ny fitsarana anao ny asany arak'izay fahitavanazy. Araky ny valin'ny fitsarana androany ny zoma ho avy izao 27 ny volana Jona no evoaka ny didim-pitsarana makasiky ny Rakoto Doris Samuel sy Rahery Mampianina Nambinina avy amin'ny vovonana Gasileo taoriny fiakaran'izareo fitsarana androany. Fa nilanja tsy nidina an-dalambe no fitakina ny préavin'izy ireo izay mitetina 20 tapitrisa ariary androany maraina ireo mpiasa tranonay ny voaroka teo anivon'ny orinasa afakaba iray teny Andrano-Tapahana. Ny fandroana ireto farany izay tsy nisy fifampilazana mialoha ka tsy ara-dalàna raha ny fitarainan'ireo mpiasa. Daniela Minarso. Noroana tsy nisy fampilazana ary koa tsy nomena préavis ireo mpiasa manodidina ny 200 izay niasa tamina orinasa afakaba iray etsy Andrano-Tapahana. Raha araka ny fanazavana ireo mpiasa, vola manodidina ny 20 tapitrisa ariary no tokony nosotrany ireto mpiasa manodidina ny 200 ireto taoriny ny fandroana azy raha 12 tapitrisa hatreto no efa voaloha ara-dalàna. Ho fitakina ny zon'izy ireo araka izany, nidina an-dalambe sy nilaza sora-bavety androany ireto farany teo anoloany toeram-piasan'izy ireo tetsy Andrano-Tapahana. Zao no nahazo anay nalaina daholo reto 20 taona aniasana hatramin'ny 30 taona aniasana dia nasaina natokana amin'ny saina ray zany. Io saina io efa saina miandry anay efa ray komberaka ry zareo. Saina 14 any amin'ny local 7, saina 5, saina 20, saina 55 aty amin'ny saina aty ambany aty. Dia nalaina fotsiny izay tsotso zao hoe io solonao dia ampianaro tsara dia ozy ako hoe fa maninona aizany asa ozy izy le sefonay dia raha zay nandeha izy io efa voahomanao anay le sainao ambony ao zay tsy nalala ninina dia tonga tao zay tsy nomena asa zay raha tsy nomena asa zay dia lazaina fa hoe be antitra lazaina fa hoe tsy mahatsatsa production ny production ataonay raha olona 20 manao an'io asa io olona 10 zay mitana masinina roa telo isan'olona zay nefa zay rehefa antitra ireo dia nory avy eo averina alefa zay mody adiny 7 za mody adiny 7 zany tsy misy prime tsy supplémentaire. Zavatra takinay dia ny amezan'ny zoanay ara-dalàna fa zay tompoko ny tsatato ara-dalàna nefa noho ny zao zay dia atao zavatra mamofady be ny amohananay ato dia mitako zany zay hoe mba amena ny zoanay fa zay efa tsy afaka miasa aritsaritsa satria efa 20 taona latsaka ray. Dia zay mahatonga anay miady an'izao zoanay zao. En plus izay mbola fitahana koa zay tamin'ile nanao an'ilay taratasy milaza izy amin'ny zoanay sy ny anara-dalàna nefa seko roa no tenenina dia avy eo le 180 jours any mena fa préavis tsy mena nanao an'ilay sous réserve zay dia nirovity ny taratasy dia nasainy mivoaka zay rehefa tsy anina dia tsy mahazo an'ilay vola zany dia nisy anankiray taminay nandeha tany amin'ny vazaha dia nisotosotominy eraky ny lavarangana le namanay anankiray dia ohatran'ny mampalahelo be zany tompo
raha olona ny asa tatona najary any orinasa iny no atao tsinitsinina ohatry zao. Tapidalaka le amin'izao fotoana ireto mpiasa ireto ka miantso ireo tompon'andraikitra mahefa indrindra ny mpitondra fanjakana hijery akaiky izao olana sidrain'izy ireo izao. Ny asa ny zavatra mba tiako takiana tompo satria fanaovana tsinitsinina fanaovana anay tao manaiky izy hoe atao fifanarana nefa rehefa avy tonga le fifanarana hovainy zavatra fa zany le zavatra omenanay dia rehefa niteny zay dia zao natao madame Aimé hoe rehefa ohatra nareo tsy hiala dia afaka miandretra fa retsy dossier efa miala daholo ny amreo ka rehefa tsy hiala nareo dia rarafana sazy dia lany sazy ny volanareo dia tsisy vola horaisinareo tsony ka zay eritreritrinareo izy fandana mitory fa zay tsy mampaninana anazy zany izy dia nitenenina indray izy hoe dia ahoana zany ny bankinay dia zao nataony ianareo izy nampiasa ny vola ny banky fa tsy zay nefa tompoko le banky ny raha anananao la izy raha tsy avamizareo ny sitona anay tany banky tsy tonga tany ny tongotray nefa manao an'le soni izy maka attestation zay ataony tsara ny soni engagement anay dia noho nefa vita ny ilaivany anay dia roan zay dia zay so takiny ny banky ny vola tsisy andoavanay ny vola ny banky rehefa zay mandofatra ny vidinjiro ny kolazany teneniko anareo toko fa ny zanaka zao tsy mianatra satria tsisy ny vola sakafo hoanay ary zara faraminana mba mifotra ka mangataka ny filoha-pitondrana zay mba hijery anay akaiky faran'izay akaiky indrindra satria mafy mahazo anay malagasy ao anatin'ity société epsilon ity. Mpiasa tranainy efa niasa politaona maro mandidina ny 200 isa tao amin'ity orinasa afaka mba etsy an-drano-tapana ity ireto voaroka ireto. Iroso avy hatrany amin'ny hetsika mafimafy kokoa noho ny androany ireto farany raha tsy voava ao anatin'ny fotoana fohy ny fangatan'izy ireo. Nanon etsika fidinana andalambe ny lanjasora mba mety ihany koa sy ny velisarymbolany ireo mponina teny tao madinika atsimo ny maraina teo noho ny tsy faneken'izy ireo ny famarotana ny tompony tany izay no ajarian'izy ireo antaonany maro tamina olotokana ny lazany tsy anaiky hatramin'ny farany ny fikasana ny fandrodanana ny trano fonenany ireo mponina ary tsy ampitsahatra ny etsika raha tsy mivaly ny fangatahana izay iantsoan'izy ireo ny foloan'ny repoblika ijery tsiraraha ity fanampanazavana. Avy nanao an'le interview tamin'ny talata izahay dia efa mandeha amin'izay mihetsiketsika le adversaire-nay zany fa mikarakara ny acte de l'autorité mikarakara ny taratasy any amin'ny fanjakana any handrodana ny taninay ka tsy manaiky an'izany izay na misy inona na isy inona tsy rodanina ny tanànanay satria izahay ny teto efa-jato ane ny vidianatra marisandy any tony tamin'izany fotoana izany ny mètre carré efa-jato zay nga tsy mba manana efa-jato ahafahana mividy efa nisy mpiasan'ny domaine tonga teo nilaza fa hoe anao reconnaissance hony tsy manantona anay izy fa tonga dia mandeha sokosoko dikan'izany tsy manaiky izahay na misy inona na misy inona alao avy azy zay androdana alao avy azy zay sa fa zay koa sary vonina hatramin'ny faramihitsy tsy miala amin'ny taninay izahay dikan'izany mangataka indrindrandrindra amin'ny tanandroa amin'ny fitondram-panjakana izahay izay tompon'andraikitra mahefa ny président ny république aloha antsoinay mihitsy satria ianao ny ray aman-dreninay ianao ny afaka mamahany olana anay amin'ny maray aman-dreny anao dia angatahana ihany koa ny prime ministre lehibe any gouvernemanta mba hijery akaiky ny zavatra misy indrindraindrindra ny eo anatrihan'ny tribonaly eo hoe inona marina ny zava-misy mba afaka manao ny enquête ve afaka mba mijery an'izay hoe inona ny zavatra misy eo anatin'reto fokon'olona reto fa tsy hijanona reo fokon'olona reo ny ratsy mahazo ny valo mahafa-po zay dia tsy hijanona mihitsy. Izao ny teatra lehibe karakarain'ny groupe Jeannette etsy amin'ny parvis Analakely izay natao mamaim-ponana gratuit nanolotra fanampiana azy ireo ny groupe Andrea Citoyen Media sy ny fondation Sodiat. Satria le izy ao anatin'ny culture culturale zany dia manasandritra ny vakoka malagasy zay zany ny tena fotoantony ty fifanarahana telototo ity fanampiana ny troupe Jeannette mba ahafana indrindraindrindra mampiakatra ny lanjany toy culture culturale zany vakoka dia izantsika ho atao
tsy ho latsanatsa ntsony izy amin'izao andro iamintsika amin'izao. Zareo moa zany anisan'ny partenaire-ny troupe Jeannette zany nanomboka eto aloha mandritra ny taona ity dia zay zavatra ataon'ny troupe Jeannette rehetra aloha zany dia tafiditra miaraka amin'ny daholo miaraka aminay. Izay no mamatrana ny tapan'ny voalohany fampahalam-baovao aorian'ny dokam-barotra isika miverina eto ao anatin'ny tapan'ny faharoa. Neny ao amin'ny Aigle-d'Or moa misy kapa sy vokatra maro hafa ho an'ny lehilahy Ie, misy kapa, kiraro, polo, t-shirt, bandoulière, sac banane sy vokatra maro be. Satria mila makantsika, mijery ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny dada amin'izao fetiny ray izao. Hay tokoa mo! Ho fankalazana ny fetiny ray dia ho zarainy Aigle-d'Or porte-clés na porte-carte maimaimpony ireo mpanjifa kapa hoditra ho an'ny dada. Ny 12 jona hatramin'ny 17 jona izao. Tolotra manan-kereny amin'ireo magazay Aigle-d'Or rehetra manerana nosy ka hararao tiare. Aigle-d'Or, manandratra avy ny antsika. Tafaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao isika tompo kilasy tompo vavy isorana trany ianao manaraka anay ary asany hatrany ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Niditra tamin'ny andro faharoa androany ny ITM na ny International Tourism Fair eny amin'ny CCI Ivato. Akoatra ireo toetra nahafantarana ny Madagasikara nasongadany ireo mpisehatra tazana teny an-toerana ihany koa ireo sekoly sy ivitoerana ambony mampiofana ny asa momba ny fizahantany isan'ireo ny excellence izay manofana ho mpanjara na mpiasa ambony manodidina ny sehatra ny fizahantany. Yves Richard. Isan'ny sehatra ilaina fianarana sy fananana traikefa manokana ny fandrarana anatin'ny sehatry ny fizahantany. Iray amin'ireo ivitoeram-pampianarana ambony manodidina izay sehatry ny fizahantany izay mandray anjara mandritry ny andiany fasivy ny ITM 2023 eny amin'ny CCI Ivato, ny Institut Supérieur de Tourisme, d'Hôtellerie et de Restauration. Mizara roa mazava ny fomba fampianarana ho azy ireo ary misy ny foezaka indrindra ny natokana ho an'ireo anatevina ny fahalalana. Ny excellence sy ny acta partners dia miara-miasa amin'ny sehatry ny fampianarana. Ny fampianarana dia misy karazany maro. À la carte izay mandritry ny fotoana fohy na mandritry ny taona vitsivitsy, 2 taona DTS sy licence 3 taona. Ny mampiavaka anay dia ny eto amin'ny village durable zay satria ny fampianarana dia misy tourisme responsable et durable. Ary ny mahasamihafa anay koa dia sady manana mampiofana entrepreneuriat ny mpianatra izahay rehefa tonga ny 3 taona zany dia na mpandrahara le ankizy na afaka miasa ihany koa. Isan'ny mampiavaka ny Institut Supérieur de Tourisme, d'Hôtellerie et de Restauration ny famporisiana ireo tanora malagasy trandraka bebe kokoa ny fizahantany anatiny. Mbola malalaka ny sehatra raha ny fanazavana ary maro ireo toerana azo hitondrana ny mpizahatany malagasy amin'ny sarany zakany rehetra. Raha ny OMT no resana zao dia efa mazava fa efa misy relance ny fizahantany erak'izao tontolo izao. Tsy latsa-danja amin'izay koa Madagasikara matoa efa manao an'izao ITM izao. Mila mahita ny tanora ankehitriny hoe eto Madagasikara koa dia tsy lanilaniny ary mbola misy toerana tsy voatrandraka dia afaka misehatra amin'ny fizahantany eto toerana. Ny formation anay tsy dia hoe izay ihany fa mijery ny any ivelany ihany koa satria izay dia afaka manome stage makany ivelany amin'ny 2e année.
ankoatra ireo ivitoeram-pampihofanana ambony tolotra maro manodidina ny sehatry ny fizahantany ho ampiratiana ireo trano eva 700 eny an-toerana mandritry ny efatrandro anatanterana ny ITM. Antony nasan'ny mpikarakara tariny ny ofisy pirenena misana ny fizahantany ny rehetra ho tonga eny amin'ny CCI Vato. Manambahiny sampana fampalam-baovao amin'ny ity alina ity dia Rafaly Manantso Benjamin Manantso avy amin'ny nosy be vacances mifaly marabanao tonga sy eto amin'ny plateau Nikolo mifantaniko voalohany avy hatrany ara dia nosy be vacances dia mpikarakara ireny voyage organisé ireny mandray anjara ao anatin'ny salon ITM na ny International Tourism Fair zareo amin'ny ity andia ny fasivy izay karakaraina eny amin'ny CCI Vato ity manahoana ny tolotra amin'ny ity hoe andia miraba tompoko ary miraba ihany koa ny mpijery antsika ny nosy be vacances dia voyage organisé mpiara-miasa amin'ny ITM hatramin'izay manatanteraka tokoa zay ny hetsika salon ITM andian'ny fasivy iarahana amin'zareo ny nosy be vacances dia manolotra ny atao hoe voyage organisé tanà nosy be tanà mandritra ny 5 jours nosy be ville ary ahitoana avokoa anatin'izay ny atao hoe fitaterana transport ary ny sakafo marina Antananarivo nosy be ny excursion indrindra fa ny hôtely zany hoe rehefa miaraka aminay zany dia avy hatrany dia izay manontolo manao azy ny tolotra ataonay amin'izy ity dia misy an'ity 740 000 ariary ity io zany dia natao ho an'ny nosy be vacances mandritra ny taona zany io fa amin'ity hetsika anankiray ity kosa zay tanterahanay dia manana ny zavatra mampiavaka zay satria nomenay fahafapo ny mpitsidika rehetra dia manolotra zay ny atao hoe 680 000 ariary io zany dia zay rehetra tonga ao amin'ny salon ITM zany mandritra n'ilay efatrandro 2 andro moa sisa dia io zany dia nataonay anomezana fahafapo ny mpitsidika ka rehefa manolotra ny 680 000 ariary io zany dia ao daholo ny fitaterana ny sakafo marina Antananarivo ary ny hôtely ny excursion zany hoe tsy misy vola aloha intsony amin'ny hetsika zay ataon'ny nosy be vacances fa efa ao daholo zany hoe zay mandalo ao amin'ny ITM ihany ve no afaka mandray anjara amin'ity hoe tolotra miavaka 680 000 ariary ity sa hoe manahoana no afahana misitraka zay zay rehetra tonga zany ao amin'ny ITM dia raisina avy hatrany anatin'ilay atao hoe 680 000 ariary io zany dia natao amin'ilay hetsika salon ITM fa misy kosa nefany ireo olona zay tsy tonga eo nefany andray anjara hatrany izy ohatra hoe any amin'ny volana hafa ny septambra na ny desambra satria mandavataona ny voyage organisé tanterahantsika nosy be vacances dia raisinay an-tanandro hatrany dia itety an'ireo nosy maromaro ianao raha hiaraka aminay nosy be vacances ary dia tsorona fa maro efa nandray anjara tamin'izany ary dia mbola andray anjara ihany koa ankoatranao zay mbola hisoratra anarana amin'io salon ITM eto ihany koa nefa dia anterina ny fanentanana fa mbola manana andro anankiroa isika ny sabotsy sy lahady dia tongava maro manotrina ny salon ITM zay rahana amin'ny nosy be vacances fa any ianao no mahita sy mandray ny antsipiriany manontolo dia eo ihany koa dia fa azonay atao sady ny mandray antsoratra ny réservation zay tanterahanao fa hiaraka aminay ianao any nosy be Elville zay hoe nosy be vacances dia anome fahafapo anao. Hôtely roa lehibe 3 étoiles manana ny mampiavaka azy ny hôtel Zomatel ao Fianarantsoa sy ny hôtel Coco Lodge ao Mahajanga mandray anjara amin'ny andian'ny fasivy amin'ny salon ITM eny amin'ny CCI Vato izy ireo amin'izao fotoana ka hanome tolotra miavaka ho an'ireo tonga mitsidika sy manao famandria-toerana eny an-toerana.
hôtel restaurant 3 étoiles manana ny mampiavaka azy ao an-tampon-tanàna ny Fianarantsoa ny hôtel restaurant Zomatel. Mandritra ity volana jona ity misy ny tolotra miavaka omen'ny hôtel restaurant Zomatel Fianarantsoa ho an'ireo izay tonga mitsidika sy mandalo ka manao famandrihan-toerana eny amin'ny stand R72 standn'izy ireo eny amin'ny salon ITM CCI Vato amin'izao fotoana. Ny Zomatel hôtel restaurant 3 étoiles ao Fianarantsoa ao misy anazy io en plein centre ville izahay. Dia anisany mampiavaka ny ao Fianarantsoa dia izahay rero no manana piscine chauffée et couvert. Ankoatran'izay dia anisany mampiavaka ny koa ny galerie photo pyromène. Izy io moa zany araka ny fantatritsika dia anisan'ny photographe malaza indrindra eto Madagasikara et à l'international dia ao aminay ao no misy ny labo photo any. Ny tolotra omenay dia manome réduction chambre 15% izahay ho an'ny olona mandalo offre ITM izay valable mandritran'ity mois de juin ity. Ankoatr'izay koa ny ORTF Fianarantsoa dia miorganiser animation izay ho ataontsika rapitso dia manome loka maromaro koa ny Zomatel amin'io. Ankilany isany mandray anjara amin'ny andiany fahasivy amin'ny salon ITM ety amin'ny CCI Vato ihany koa amin'izao fotoana ny hôtel restaurant 3 étoiles, hôtel restaurant Coco Lodge Majunga, tolotra miavaka no atolotra izy ireo ho an'izay tonga mitsidika sy manao famandrihan-toerana eny amin'ny stand R87 standn'izy ireo eny amin'ny CCI Vato. I Coco Lodge moa zany hôtel 3 étoiles sady restaurant gourmand en plein centre-ville Majunga. Manao koa izay tour opérateur zany hoe miorganiser excursion dans toute la région Boueny. Sady mandray conférence et événement ka tonga zay manantona antsika aty Antananarivo satria salon moa le izy interil international sady ho atsika malagasy koa ka tongava mitsidika aza misalasala. En plus nasina ITM navette gratuit le izy donc afaka tonga tsara atsika ny entrée raha manomboka rapitso 1000 ariary samedi dimanche 1000 ariary fotsiny droit d'entrée ka aza misalasala fa miandranareo zay Coco Lodge Majunga tonga aty Atana. Ny tolotra mampiavaka ny Coco Lodge moa zany raha ohatra ka andeha Majunga nareo afaka raisina iantanana ny rehetrarehetra makasika ny voyage nareo zany hoe na des transports hébergement restauration sortie excursion sy rehetrarehetra zany afaka raisina iantanana tsy misahirana tsony mitady hoe aiza ny hôtel aiza ny restaurant aiza mandeha mitsangatsangana fa tonga dia zay ny mandamina rehetrarehetra. Ohatra amin'ny ITM manao réservation mahazo 10% de remise amin'ny Coco Lodge. Dia fanentanana moa aza misalasala manantona. Tsy aivona samy mandray anjara amin'ny andiany fahasivy amin'ny salon ITM ety amin'ny CCI Vato avokoa amin'izao fotoana ireto hôtel restaurant 3 étoiles roa lehibe ireto, hôtel restaurant Zomatel Fianarantsoa sy ny hôtel restaurant Coco Lodge Majunga. Nantanteraka fihetsiketsehana ireo mpianatra mipetraka amin'ny bloc amical tamin'ity androany ity Antony tsy mbola vita mandraka androany ny fanarenana ny trano fininan'izy ireo izay mahita amin'ny 12 ny volana septambra taona 2024 ny fahatarana no ny famoaham-bola hividianana fitaovana entina manarina ny trano no antony mahatara izao fanombohana izao hoy ny teo anivon'ny Croix. Araka ny hitantsika zao zany dia ity le trano le mahita amin'ny 19 septembre 2020 dia nefa raha ny fanarahana tamin'ny ministère sy ny Croix tamin'izany dia hoe tokony hoe ho 6 mois ny délai d'exécution le izy dia nefa hatramin'izao mbola tsy vita hitantsika zao amin'ny sary zao le izy dia izay mahatonga ny manao an'ilay fitokonana satria raha tsy manao an'izay dia tena ohatrany hoe tsy asiany zareo sira mihitsy le izy sy tsisy miraharaha le zavatra manjoanay. Izay mpianatra tokony mipetraka ato zao mipetraka ary amin'ny trano ary misy trano kely zay no omeny zareo anay dia miara mipetraka ao aloha zay hatramin'izao. Dia io koa anisany antony hoe mampikirevy anay satria tena tery le izy na ny fomba fiainana anatin'le izy tena sarotra sady gony ny séparation ny sécurité tsy assuré mianatra raha teo koa moa dia somary manahirana mipetraka ao anatin'izay environnement zay. Io zava-misy eo anivony cité Ankatso amin'ny bloc amical io no nahatonga ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpianatra tamin'ity androany ity. Fanakan'andalana sy fandorana kodiarana no nanehoan'izy ireo ny alahelony. Efa nisy foana ny fampiresana raha ny fanazavana saingy tsy misy voany atreto ka izao fihetsiketsehana izao no hevitra farany raha nambaran'ireo mpianatra. Fihetsiketsehana aloha zany natao mahatonga le izy dia iarantsika mahalala efa matetika mihitsy zany le izy fa le fangatana tsy mety mivaly le resaka bloc amical zany bloc amical may efa tamin'ny 2020 no taky fanamboarana zay
miemotra fa nasiana délai d'exécution 4 mois dia nanatra an'izay zay a dia vita le 4 mois dia mbola tsy vita foana le izy hatramin'izao mbola tsy misasaka ary fanamboarana ny trano raha resaka fifampiresahana zany efa tsy hay tsony efa tsy voaisa tsony raha resaka fifampiresahana zany fa tsy nahita ambokany. Nanamafy ny Italie Croix fa efa nisy foana ny fanazavana nentina tamin'ireo mpianatra ireto malona ny olana misy ary nitondrana fanazavana mahakasika ny fahatarany asa. Lejana tampoka ihany koa ny orinasa tokony anao ny asa fanamboarana ary noraisiny mpiasa ny Croix an-tanana ny fanomezana ny asa saingy nisy fahatarany ny fivoahan'ny vola entina ividianana fitaovana hoentina manohy ny asa. Io ny asa efa mitohy ihany, efa mitohy foana le izy ary angamba ny afahana ny zavatra kely hoe somary endrasana kely zay fantatr'ireo mpianatra ireo zany dia fahatongavana fitaovana manaraka satria ino ako le niteneko tany am-boalohany teo hoe mandalo ny resaka tsenan'asa le izy dia zay mahatonga an'le izy tsy maintsy mandalo ny dingana rehetrarehetra ara-dalàna zany ahafahana manohy an'le asa efa fantatr'ireo ankizy ireo zay zavatra izay ary efa andalana antsika zany zao amin'izay fanatanterahana an'izay dingana rehetrarehetra zay ahafahana manohy an'ny asa. Raha ny fanazavana avy amin'ny Croix efa iverina itony asa fanamboarana amin'izao fotoana izao raha toa ka efa mivoaka ny vola hividianana ireo fitaovana entina miasa. Samy antsika avokoa ireo vondron-kery miisa 3 mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny herinandro avy izao. Tanjona hoetra ny fanazavana nisy ny filaminana manerana ny nosy amin'izao fankalazana ny fa-13 taona ny fety ny fahaleovan-tena izao. Fanampanazavana. Dia ny fanatevenana ny fanaraha-maso ny fankalazana zay manerana ny nosy na any amin'ny commune na any amin'ny district na any amin'ny faritra indrindrindrindra moa zany eto amin'ny renivohitry Madagasikara dia eto Antananarivo dia atevenina ny mpitandro filaminana eo anasehan'izay. Faharoa dia isy ireo herivontsitaitra amin'ireo tanàn-dehibe isan-karazany indrindrindrindra ny renivohitry ny faritra zany amin'io fankalazana io. Dia isy koa ny fanetsehana ny vonjovonana ny pompier zany na any amin'ny CPC zay eo amin'ny tafika mandritra ny fotoana io amin'ny sanatria mety isy ny loza maro isan-karazany mety hitranga na loza mpiarakodia na fahamaizana sy ny karazany dia fa natao koa zany fanomanana an'izany rehetrarehetra zany. Hoatsaraina ny fampiofanana sy ny fanomezana asa ireo manana fahasembanana eto Madagasikara no tanjony tetikasa miary EEE izay niroso tamin'ny fanaovana tombana ny tetikasa ka naseho ampabe-maso androany. Nahafahana nanome fanampiana goavana ho an'ireo olona manana fahasembanana ny tetikasa raha ny fanazavana. Mbola maro ny olana sedran'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara ary anatotanisa no resahana na io asa mpanjakana na asa misehatra amin'ny tsy miakana na asa tena izay isan'ny be mpanao eto amintsika amin'izao fotoana izao. Isan'ny tetikasa ahafahana manampy ireo olona manana fahasembanana ireo ny tetikasa miary EEE izay niroso tamin'ny fanaovana tombana ny asa efa nataony tetikasa teny faravohatra androany. Nahafahana nanatsara ny sehatry ny asa sy ny fitadiavana asa ho an'ireo olona manana fahasembanana ka tsy ho lasa vesitra eo anivon'ny fiarahamonina intsony ny tetikasa EEE raha ny fanazavana. Ny kendrena aloha zany anatin'ny projet dia mety mahatratra any amin'ny ataontsika hoe olona manana fahasembanana dimanjato na eninjato any ho any kendrena fa ny manana fiofana omena fiofana arakasa moa zany dia mihoatra an'izay satria faritra 3 ny asana Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana. Dia ny tanjona moa zany dia izay le hoe olona manana fahasembanana afaka mamely tena dia mamelona ny fianakaviana mamita ny adidy rehetra na eo anivon'ny fiarahamonina na fianakaviana na eo anivon'ny firenena mihitsy ary. Nanamafy ihany koa ireo mpiara-mombona antoka amin'ny tetikasa fa zava-dehibe ny fanampiana ireo olona manana fahasembanana mba ahafahana izy ireo miavotra eo amin'ny fiainana. Ya misy fazy 2 moa zany tsika zao. Ta voalohany le fampifahana fotsiny. Dia zao zany tsika zao miaraka amin'ny fanetahana ny orinasa an'ireo olona manana fahasembanana hiasa. Efa tsy vitsy ny vokatra efa misy maromaro ny olona manana fahasembanana efa misitraka ny zony amin'ny fahitana asa. Amin'ity taona ity zany dia famiarana ny tetikasa amin'ny phase 2. Et après l'évaluation des projets, manomboka amin'ato
dia misy projet miankina amin'ilay évaluation mba izahana zany hitatra amin'ny faritra hafa ala izy a raha ohatra tsara ny vokatra ary mino fa tsara ny vokatra ary mbola ilaina ny tetikasa eto amin'ny CBM global. Tsy aivana tetikasa iray ao amin'ny CBM global Madagascar ny tetikasa miary EEE izay entina hitsinjovana ny olona manana fahasembanana amin'ny asa izay sahaniny eo anivon'ny fiarahamonina. Miara-miasa amin'ny CNFPPSS sy ny CBM ny tetikasa izay ho tapitra amin'ny volana Desambra taona 2024. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia misokatra ny fanadihadiana ao Afrika Atsimo manoloana ny tranga izay nahafatesana olona miisa 320 ny volana lasa teo tao Pretoria noho ny fisotroana ny rano izay ahitana taratra kolera no antony fahafatesana izay mampana ny olona any an-toerana amin'izao fotoana. Fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Misy ny fitaom-pivavahana ho an'ireo olona izay maty ny kolera ato amin'ity fiangonana ity. Misy 320 ireo maty ao amin'ny faritra iray any Pretoria Afrika Atsimo. Isan'izany ity tovolahy izay maty ny reniny vokatry ny fanjifana rano avy amin'ny fantsona mpamatsy izany any an-toerana. Tsy misy afa-tsy fividianana rano madio no vahaolana na mampangotraka izany hoy Junior Ambony. Tamin'ny taona 2024 nisy nitatitra izay navoaka ny mpiahona izon'olombelona fa raha tsy nikalitao ny rano fisotro any an-toerana izay nanaovany ny mpisolo vava Antsoavo. Mitory ny fanjakana araka izany ireo vondron'olona manoloana ny faloton'ny rano fisotro any an-toerana. Raha ny fantatra mahery ny 570 tapitrisa euro ny famatsim-bola izay nomena ny orinasa mpamokatra rano tany an-toerana saingy tsy nahitana toy ny ireo fototra afitrasana sy na fanamboarana. Manoloana ireo olana maro samihafa nanao fialantsiny ny tompon'andraikitra tany an-toerana. Raha ny fanadihadiana izay nataon'ireo manam-pahaizana ihany koa tsy mahagaga ny tranga fahafatesana raha ny fanazavana. Efa tamin'ny taona 2012 no nahitana taratra kolera ny rano fisotro. Mahatratratra any amin'ny 50 isanjato ny tsy fahatomombanana amin'ny rano any Afrika Atsimo uyatrany fanazavana. Lezay ihany koa tompoko lasety mikovavy mamarana ny fiarantsika tamin'ity alina ity azadino aoriana izao fampalambaovao izao ny fandarana iarahana amin'ny CNI. Ny tena kosa mametraka ny mandra-piresaka indray samy mitombo amin'ny fahasoavana. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vavao. Algo, Manarakani Iso, Algo, Nikaltao, un vide mirage. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.